Manaitra ny fitondram-panjakana tariny Colonel Michael ireo vondrona antoko politika maro mba hiverina amin'ny fanapahan-kevitra izay noraisiny tamin'ny voalohany dia ny fandravana ireo andrim-panjakana rehetra irosoana amin'ny tena fanavaozana eto amin'ny firenena izay inotakiny ireo tanora sy vahoaka malagasy tao anatiny tolona iny. Nisy kabary teny amin'ny kianjan'ny tena ambin'ny folo tamin'ny faraika ambin'ny folo volana oktobra izay nilaza mazava tsara hoe ravana ny lalam-pamitena ny repoblika faefatra. Izay ravana avokoa ny androm-panjakana ny repoblika faefatra. Ny zavatra misy nefa dia miara-mahitsika amin'izao hoe tsy mizotra matany amin'izay le fanjakana fa niendra tamin'izay fanapahan-kevitra efa niraisina izay. Izay le fanapahan-kevitra izay nefa ny tena nanoana ny tontolo rehetra sy izahay reto ilay fanjakana. Ka androany zany izahay mijoro mba ho arofanina n'ilay tolona, mijoro ho arofanina izay ilay fandroana izay satria tsy misy antony nanaovana n'ilay tolona raha ohatra ka tsy misy makany amin'ny fandroantsika. Nanamafena izany ihany koa Général Alfred ny tenany izay manany mbola isiany ambadika tamin'ny fanendreny ny Premier Ministre Ely Tsalama Rajaonarivelo. Eo ihany koa ny fomba fiasa izay mampiahiahy. Za zao hitako zany hoe mystère hoe mety tsara le olona apetraka fa le am'le lohany aloha zany dia efa tsy mety. Le lohany zany sady le olona tsy natolotry fanarana tamin'ny voalohany amin'ny tamin'ny tolona voalohany dia hoe aveny izay atolotry ny génération Z, XYZ no tokony ho raisina fa zay moa zany no hitan'ny filoham-pirenena fa mety izy koa moa araka efa fampiresaka zay dia ohatrany hoe Union Européenne zany no tsy maintsy nametraka an'io fa ahoana ny tsy maintsy Union Européenne izy any ambadiky zany tsiry Macron, izy any ambadiky Macron tsiry Andry Rajoelina ihany, izy any miaraka amin'ny Andry Rajoelina tsiry Ravatomanga ihany ka tsy mio ihany ny eo ary zany nahatonga anao hoe tokony tena hoe maramila entitra ny tokony mitondra an'io primature io fa tsy olona molomolo ohatran'ireo. No raha zany namoaka an'ireny hevitra ny hoe esy te mipetraka tsisy tavavoaka teto nareo naray reo ary tsy maintsy enjeo amin'ny Interpol zay tsy azo. Zay le izy fa tsy tokony asiana sentiment mihitsy zany le izy. Io zao fantatra hoe misy havany ao misy tontony amin'ireny olona tokony enjehany ireny tsy fantako na sahany manenjika ny tontony na tsy sahany fa amiko aloha tsy asiko io tsy tokony misy sentiment fa sinao miverina foantsika dia ny eo ihany ny eo. Nilaza moa ireto vondrona antoko politika ireto fa mbola manohana hatrany ny fitondram-panjakana izay tariny Colonel Michael Randrianiriny. Eo zany tsika amin'ny lafiny anankiray ka mandray an'le tenin-drala génération Z amin'le dina sarita navoaka an-drala iny hoe mba tsy teteza mita ny sangany na teteza mita ny mpamatsy vola fa teteza mita ny teny rano. Tsika manko zany lasa manombatomba fotsiny hoe fa ahoana eo no ministère d'État sao dia mba secrétariat d'État koa saraka ny vadiso filaza fa raha nitandrify an'ilay izy aloha dia karazana secrétariat d'État ministère d'État momba ny fanavaozana zany manko rehefa vita ny roa taona mijoro le fitondram-panjakana vaovao ilaina ny tena mahafeo hoe mizotra marina amin'le tapaka tamin'ny fikaonan-doam-pirenena ve any vao misy an'izany karazana ayatollah ange zany karazana ayatollah zany hoe tena anaraka ry zany izy zany ny super politika anaraka an'izany fa amin'ity teteza mity ity manay sady raha nanao ihany mba olona aloha atao hoe neutre sy hita hoe nanana traikefa amin'izany fampanaovana dinika ny hatrany amin'ny fokotanika hatrany amin'ny sampanampany rehetrarehetrarehetra keto amin'ny firenena tsy de tokony eny aya moa zao ny atao eto aya ny andrasana aminy angambany de hoe mba hampiseho fa tsy refondation taingenana ambony babona sokajy anankiray atao amin'ny firenena ty hoe ministère d'État ty zay ny azotsika petraka de miverina foana amin'le resaka hoe par objectif le gouvernement zany hoe mandeha amina tanjona banjina tanjona
ary mamoaka ny dingana hatrany an-trano, gestion axé sur les résultats, mamoaka ny dingana zay atao sy zay vita hatrany an-trano. Zay ny hitako hoe mety ampazava ny resaka amin'io fa hafahafa ministère d'État satria andrasana moa zany zao zany hoe le ministère sasatsasany taorin'le famindrapitantanana zany efa nanoritsoritra ihany hoe ty le asa mainka ao tanterahana izy ireo zany ao anatin'izao fotoana andraisana ny fitantanana ministère zao ao anatin'ilay fotoana roa volana moa zany zany roa volana mametraka ny tanjona mazava sy ny dingana izorana mandritry ny roa taona mandritry ny roa taona de raha ny fahafantarana azy nge mety inona moa zany le tena mba hoe ina dolo le zavatra ho tanterahana ao anatin'le vanim-potoana taon le hoe vala ambe folovolona ka hatramin'ny roa taona eo zany tokony mazava tsara miaraka amin'ny chronogramme hoe eto manao an'izao ao anatin'ny isaky ny ministère tsirairay ireo endrasana moa zany zay amin'ny ankapobeny fa ho an'le ministère d'État andrasana tao zao mbola tsy tena hita loatra mety vaovao koa ngamba izy na ny toerana iasany ary mbola hoe ahoana na izy marina ny tena iasany sy ny sisa fandanina fanampiny keo eo ministre efa 2020 mety hoe ny toen'ny vola fitao amin'ilay secrétaire mpanjakana misahana ny tanàna vaovao nakisakany hoe ohatra secrétaire mba heritreritra ministère ny aménagement efa nampisanana an'iny ka famindrapitantanana zay natao fa iny zany ministère vaovao mihitsy io mety hoe nitetibola tany amin'ny fiadidinan'ny république angamba no anombinana ho azy aloha raha ohatra ka raha zay fandeha zay fa io moa mbola misy fipetratsy takiny lalàna koa manao an'le affectation budgétaire ny fotoana koa moa efa ambivitra ny amin'ny fifaranany exercice ataontsika hoe mikasika an'izany tetiboly zany ho an'ny taona 2024 tsetsatra fotsiny zany rehefa tonga ny amin'ny anteny miram-pirenena aloha ny volavolana lalàna ho an'ny tetibola mpanjakana 2024 io moa zany efa anketrehan'ny fitondrana teo aloha zay efa nyrodaniny fa mety nisy fantsina kely raha nisy ho an'ny ataontsika hoe oetimanana fampandehanandraha raha fa mety any amin'ny loi de finance rectificative zany no ifandraika bebe kokoa amin'le hoe zavatra tika atao sy ho tanterahana ao anatin'izao ataontsika hoe fanavozana zay tarihan'ny colonel Mikael zao zany raha mifandehany fa itsakila moa misy le fanamarina sy ayaty io ihany kasika le so de isy fifangarona amin'le resaka hoe conflit d'intérêt anisan'izany le ministre misahana anjony zay eo izy nefa izy manana orinasa misehatra ao anatin'izany tontolo zany de tena manodidina ny Madagasikara eo le aya hoe so de misy fifangaron-javatra ao anatin'io ty de any amin'ny commerce ihany koa ahitana zay anisany zany ka io moa zany araka le hoe ny résultat no anaporofina tsy an'izay ary efa anisan'ny matimatesana tao anatin'le rehefa loatra le résultat de ahoany de zay le hoe isan'ny matimatesana koa le ady amin'ny kolokolo sy le ohatran'izay le jamba zany de io tsika vovo milana hoe ka zay le izy hoe iroary faniny le hoe tsara ho amin'ny asa koa de atao sorbatin'le jamba zany fa hita ny vokatry le asa zay vo milana alao miteny ihany ka alao miteny melo ihany alao miteny ihany mba tsy hananandratsy ny fa zany akory tsy manakanany koa raha zay tsy maintsy anahitarina fa nangamba constant ravela so misy asa lehibe miandry ny rehetra ao anatin'ny hoe raha navotokoa tsika de zao de efa mandray tanana zany amin'ireo karazany hoe inona ary efa nalosotra ohatrany any am'sehatra ny kolotsaina sy ny zavakanto zao efa mampatsiahany am'le hoe efa nisy tolo-kevitra ho fanatsarana amin'ny politika be ny lafin'ny kolotsaina efa mandroso zany efa zay le hoe isatsehatra de efa tokony efa samy mieritreritra tsy vita mieritreritra moa zany efa mba tokony manana volavola na zavatra ho aroso ifampidinihana mba raha manapaka ihany koa amin'ny hoe ho am'izay fanavozana zay atao zay fa ndraindray mety satria hita ihany le hoe misy koa le hoe tilo sezany tena ilaina de aniny azy ny lofosany zay betsaka miazakazaka ao anatin'io am'izao fotoana zao raha ny teny antapasy ny sisa tena teo amin'ny fiainana politika anay mipiriny tsy misy manao hoe midira fa zany ara kabareny amin'ny arabe de avy anao de voatonina eo amina fihetsiketsehana an-dalambe teo mamasina teo tsaroko tsara tonga de voatonina eo hoe manao gouvernementa
inona moa le filazany azy insurrectionnel iny ianao fa voatoninao tena mitomany ianao tsisy an'izay inona sina eny ianao voagaga am'le izy ka mifamarafara tsara ihany ny tolo-tseza hafa ary ny tolom-bahoaka hafa ary resaka an'le kolotsaina teo zao tena misy azy mihitsy ny kolotsaina hiditra amy resaka hoe repoblika zany hoe fahefam-bahoaka teneranam-bahoaka safidim-bahoaka ny fampitondrana misy fiovana zany ny reny amy TVM aloha zao efa mamoa micro matetitetika ny amy faritra sy amy sikajiny olona samy havany poipoitreo daholo ny anina rehetra zay ray fa le kolotsaina ihany ko am'le hoe centralisme be le fitondrana tangongo atia tapony de raha ba aleloia avy amin'ny président daholo ny zavatra rehetra sy ny sisa zany kolotsaina misy fiovana daholo zany rehefa ohatra ka repoblika ny ataonao ka manana ny fahefana tandrify azy ny faritra ary mifanaja sy mifanandratra amin'ny kolotsaina tandrify azy daholo ny eraky Madagasikara zava-baovao zany tsy de fahita teo amin'ny inona ty de mahatsiaro an'le ndray mandeha teto koa hoe le kolotsaina ny bojobojo tadidika mihitsy iny ka tadidika mihitsy iny kolotsaina ny bojobojo nge anisan'ny mahatonga ny raha ohatra hoe amy zavakanto fotsiny zavakanto eto amitsika de lasa zavakanto baikony ndray manjaka fotsiny io ministeran'ny kolotsaina io sy ny serasera moa zany de tena isy ministera goavany io am'le hoe tena anorenana an'le firenena sa engany tsy hiverina tsony le hoe le kileladelaka sy ny ataontsika hoe kioeraoera araka ny resahana teo fa tena mba hoe any isany anorenana iorenany ihany ko am'le hoe fitezana olombanina ihany ko any rehefa mba mandihy de mba mandihy zay anatiny rehetra fa rehefa mieno aloha mety fa tena mieno reo ataontsika fandraisam-pitenenana am'izay fotoana isehony zany ho an'le filoham-panjakana de ohatrany mba maneho ihany aloha hoe misy tsirom-panantenana ihany aloha am'le zavatra zay ho atao fa ny amin'ny hoe ny ekipa zay hiara-iasa sy anatanteraka an'izany tena mitovy tsara ve mino fa ny fanendrena minisitra moa de misy any tompo-teny farany am'izany aloha ny filohan'ny repoblika araky ny tolotra anarana zay ataon'ny prime ministre de manana didy lehibe am'izany zy anaramasa ary raha le kabary foy nataony tamin'ny fanolorana andreo moa zany de hoe tsy ananakavany ity fa rehefa tsy ianina de fa tsy namanareo am'izany zay de minotsika fa tsy anao ohatra ny taloha hoe mpilivava fotsiny zay miaramila raha teo no miteny de ny tokony anaraka ny toromarika sy ny hoe lailalan-tsaina tena mahatonga an'lizy mantsiny de misy an'ireny hoe nisy toromarika natao instruction ferme hoe tsisy mahazo mivoaka de vao misy miporizaka de ny olona mame hoe fa ahoana de ndraiky koa le hoe tsy maintsy ialana koa le hoe ny aona le hoe ny vitesse sy ny précipitation anatin'le izy fa eo zany le hoe atraisa ny tena mba tsy hatanan'le hoe tsy hipetrahan'le ain'olona hoe autorité de l'état zany ao anatin'le izy mbola kolotsaina koa amy reto ministre vaovao reto hitahita ihany lanonam-panjakana ny le fampitana fahefana raha ny fahalalako azy lanonam-panjakana fa hitahita sorotry eny ihany ny anay sy madama sy ny ankizy sy andrafozana sy any anina vahoaka rere olona marina zay angeny fototra le hoe fomba fitondran'Andriamanjaka mba repoblika am'izay ko sy tsika mba repoblika am'izay ko olona anaofika tsy ho ministera mpianakaviana na ho an'ny kavakavana sy ny sisa fa hoe tena mba makany am'ilay fiovana sy fanovana zany ny chargé de mission sy conseiller technique zany tsy misy hoe description du poste tsy misy fampahafantarana mazava hoe reto zany ny anao ary de andrasana anina avy aminao
indrindra moa fa nanomboka tamin'le député ataotra nefa tsy fantatra ntsony nisan'ny nisan'ny assistant tsy voafaritra mazava hoe reto no andraikitra avy amin'ny hoe assistant ary verifiable iny vazaha zany hoe hita tokoa fa izay ny ataony fa lasa miodina any amin'ny fianakaviana miodina any amin'ny atokonao manokana ny raha ny firenena manontolo zany izy daholo vaovao moa ka de moatrany ao anaraka fainokelytsika dia toizatsika ny tafary miaraka amin'izay dia afaka mandray anjara ihany koa ny piano daoary fa satria efa manome toromarika any eo amin'ny lafin'ny teknika fa misy antso miditra dia raisina ampitiavana ianao ary tolorana ny araba ihany kio salama salama tompoko mety tsara ka mety tsara ty zavatra ambarako za de fantatratolo olole vahiny mahita satria miakina aminay zavatra ambarako ty zany de miatso any fiamanatona rehetra satria zany iahany tazena tamin'ny teo ampitondrana de hoe nandro be ty tsisy zana mampazava mira valomana zany tsisy atamy izay anao koa le avonle vanity zavatra ora zay satria resaka olona any any ora zay tena mitenanao fa zany fanta zaty kafanatima fa itsera ny kafanatilimana ka eo zany tenamanao hoe za mbola tsy rahita zany zany fa zany araka mitara hoe tena kitanzany fa ara-valomanana koa amtandazana fa eo zany any tsy mbola mpikafanatimy rehetrarehetra hoe tena anao devityky fa olana nanasofireny zany ra-valomanana zany teo ampitona fa vavery ampitondrana raka iny ary tena devityka mpikafanatimy mirasoanareo fa hitako hoe tsole vovavolo vahininareo any zavatra mamarako satria resaka olana any ambarako amty de mirasoanareo fa mafinaritra sotraka misaotra anao ka tokony ampiriska mihitsy le ministre d'etat ianao zany fa ny sao de zay tokoa hoe ny apakatra ny timma ny tena raharahan'le ministre d'etat atihevitra koa moa zany atihevitra io fa hevitra zany miaraba aloha tompoko efa misy antso hafa miaraba manao any miaraba tompoko eny tompoko salama tompoko hitanao za tsy hoe mitanatreo manotandesakanterankaina azele tsainefanyelana teo zay mbola tsisy resaka hoe tsy manahizana izy eto fa mbola resaka hoe tsy raha mikantana amin'ny voana am'izay fividanana manaraka zay manko le problème fanatioa za tsy hoe manakena ny timma fa zay le zavatra tena zavatra efa nasorona tao anatin'le timtaina tam'le fitondrana teo aloha tonga de zao sady vao mahazo fahefana de manindraindra hoe zay ohatran'izao za tsy manakena hoe tsy manala tao firaisakina por de hoe mikeliky fa le izay zao le problème fa mirafady amle ny discipline ao anatin'izy anao fefa mizao sady anao zany fefa hoe fefa zay mikelisaikina ka nitsika tenenina aloha iny adavoko fany amin'io fa makoministre amvola ty iny tena nanaboky an'izao firetena zao ahoana ny tokony miampin'ny tapavoany tampotampoka fa ao anatin'izay herinandro vitsivitsy tokony maovana fanadininy fanjakana mivoro am'izao mihitsy hoe izy olona namoaka azy ary izy anamie taratasy ny voany kely passeport ny voany nandehanany sitakanakany iny mety ny tena sangany de olana nao vola makarisy mahatonga le vahoaka manao an'izao zay tiko tenenda de le raha makora izy bevava tamy saboty ko tokony hoe ina zany le aéroport izy anareo namoaka azy tsy namby passeportndreo olona reo fa reny olona reny tsy tafavokovoko fa tany zay le tena hoe mbola misy fongotraduel ao amin'io fiarapiaramanidina io na tonga andreo olona reo tafaporitaka ny ary amy prémiste mandefa mandataka baiko ro nefa tsy hitan'ny mbanreo ro tsy possible hoe nandeha toka tamy reny fa avion nandehanandreo olona reo zay tiko tenena hoe tokony adidina landamavy ny ao amin'ny aéroport sy tana mpandefa passeport efa misotapezay zay zany ny amin'ny aéroport ka ye fampitandremana lehibe de lehibe ny nataon'le namatsika teo hoe fotoanany mpanao raha masabomanga tokoa zao lefa mihevitra hoe tafita ny tolona
de raha masabomanga moa de fantatrao amin'izay hoe avana raha misy patsaka mpitolona raha misy hoanina fotoanan'izao a de tsara mihitsy tsika mailo tena mailo zay le lalatsaina ho an'ny tolona tsy anandratana olona na vondron'olona na toko na salan'izany so de lasany ny ady hevitra fa hoe amoahana ny firenena ao anatin'ny azamaika amin'izany metrahana sorodalana zay marina hita ny teneranam-bahoaka eo ihany efa misy antso vonona ndray ho ampidiritsika izy miaraba tompoko salama miaraba vono azafady tompoko moa ve azafady rectifier le contrat les chéris chez QMM oui azo rectifier un contrat azo ka reny moa zany le misy an'le loi LGM le loi sur les grandes mines tsika moa ny tompony arena kanga moa de misy tsika ny tompony arena fa ndraindray misy contrat tena contrat nampirembo sy mpambabo mihitsy de kena ary zay mbola merimberenako ety any momba an'io jirama io ianareo mpiasa ao anatin'ny jirama koa mbola mety mitily ny ohatran'ny lazay ny ty namatsika ty teo ny azy moa zany de ny ary amin'ny sérita QMM fa ny ao anatin'ny jirama koa re olona fa so de hoe manarina ko masinina be no mivoaka aveo moa de hoe misy bolao tsy ampika nefa n'le ao anatiny mihitsy ny tena misy efa nisy efa tena eny ary raisina ny antso manaraka ary miaraba tompoko miaraba salama tompoko mahagaga mihitsy am'le tany voaloha zany a tsy hoe etiketiny be araka le fomba fitenin'ny tanora ve ohatrany hoe le ministra sy le fanjakana zany de gaga ndray zany zay am'izao hoe tafavoaka le rinara kotranga de le ministra vola ay zany le hoe tena hoe tena fametrahana an'ireo entitra ahoana zany na tafavoaka an'ireo de ohatrany hoe tsivy ndray zany zay am'izao za manokana aloha hoe tena anao azy ve tsika sa hoe ahoana sa hoe goragora le izy fa tena ohatrany tena tsivy zay mba hevitra ka ny atitany sy ny fitsarana sy ny prime ministre zao no mety afaka mamaly an'izany taratasy avy any amin'ny Bianco moa zany na tonga an'le amoahana ny ST de ministère ny intérieur no mamoaka anay zay aloha zany ny fandehan'ny fipetraky ny fandraisana ny fanapahan-kevitra le fahatongava zay ve mety nisy fahatarana satria le ministre mbola satria taorian'ny fandendrena nisy n'ilay hoe fa tsy nahaty eto toerana n'le olona le anankiray moa zany efa tamin'ny herinandro nefa lasa le ministre ny finance fa le anankiray tamin'ny talata ny andron'ny namoahana ny gouvernement raisina aloha ty antso manaraka ty miaraba tompoko verina kely ary aloha zala amin'ny alapindrindra par rapport à zavatra nambarany any raha tena kely mahatokana isinareo fa hoe fanindraindana tompona hota hoe fafatsikatsika eo amin'ny tavoaka zafo famiravalomana de zaho a manao levy hoe ho amverina hoe ravalomana inona moa zany no raha masavomanga am'zany la base fanzazaka fa de tia ny panao politika anao politika ary ny politika itadavana toerana tinao de zay ny asa panao politika ka inona moa zany fotana mahafatana hoe fotana mahafaty hoe zany zavatra ambara am'zany tsy tiavatany zany na hoe zany inona ny idirany raha mato iandrana zavamara tsy am'zany zavatra lazaiko zany fa ny anao zany ohatrany hoe efa ho lafy raha loatra am'zay rahazaonao seza tamin'ny zay rehefa akalana de efa tonganao par rapport zavatra nambarany angavelao papamonaka famira valomana ay natonga nanentana any atokotimo hoe ahita tombony tamin'izany atokotimo zany zay afy aminay raha valomana ary ny atokotimo hitady fanjakany eny anao zay mbola tsy propagande zao tolom-bahoaka zao ka anaty tolom-bahoaka tsy misy mifandriro-damba zany aloha tsy misy an'izany mifandriro-damba zany aloha fa zay atotosa ny fikonan-dom-pirenena ny atao a ahatonga ny fanovana vomafitsika raha mbola iverina ihany amin'ny fifanandrinana zay tsy namokatra ninina tanatin'ny 9 ambe 10 taona
kanefa ny raha voatolom-bahoaka enina ambe folo andro fotsiny de nitondra fanovana ka tsy verin-dalana am'izany angambontsika hoe atao adin'ireo lefa mpifanandrin'ireo foana raha ny sitrapon'ny frantsa raha ny sitrapon'ny sadeky dia adina ankolafy no eto amitsika ka de reo akolafy reo mandana ami'ray latabatra mandana amin'ny fampizara zay le fampitandremana ataoko hoe rehefa ohatra ny afatahotra ohatry ny io ny olona ka malalaka afaka amin'ny teny de mipoitra am'izay raha masabomanga satria tsy misy risika tsony tsy misy gagazo tsony fa de mpanararoatra no mipoitra tsy manonona anao fa amin'ny akapobeny jereo mifandehan'ny firenetsika fa zay zao ny dingana misy atsika de mila mailo tsika momba an'izay ao ny atso manaraka indray rehefa voninao izy ny teknisianna mandroso ary manao any miarabe voalohany aloha miaraba ny vahiny arahaba tompoko ny tena marina raha ny fijery koa torivotra ihany de adevitra ataotsika ohatrany adevitra mandrivitra le tolo lefa vita fa za amiko mba manaranaraka vaovao ena jereviny ataony Ibrahim Traoré tokony izany nataony alefa tofolo ahika mihitsy aloha tsy zany zany hoe tsy miaraka amin'ny Frantsa tsika de mitsy afaka zany zany ampofo amiko raha misy olona miteny hoe tsy miaraka amin'ny Frantsa tsika de tsy afaka betsaka mbola betsaka ny farasisa amin'ny Frantsa eto mbola betsaka na izany hoe any amin'ny aéroport lasa olona mahazo isitevy lasa mivoaka betabe maninona moa zao andeha mantomany radio tsy engena amin'ny fananana azy tsy am'rariny teto tsy miarana le matovy raha vatomanga fa raha vatomanga ny tena indrena be fa ihany misy radio lasa nisy dingabatrapatra betsaka nefa ny olonleto nisy minisitra teto manana tany be vetivety nisy gouvernera teto vetivety de joalajoala izany zavatra tokoa atao ny tiako tenenina torevitra manale matofolo izany lefa izany fa lasa miembo tsika raha vo izany ny adevitra sora toko eno hoe mety sary afaka mitovina hoe Ibrahim Traoré satria ny sary teta Madagasikara raha fijeriko aloha mizotra makany am'le hoe mitady reconnaissance aloha tsika ao anatin'ilay hoe diplomasia ny géopolitika sy ny sisa nitary somary kopisoroka kely ihany hoe idinay aloha ny firenenay aty ny lalana hitanay fa mety de somary mety hoe misy amtemba iny hoe niasa kely fa raha ny fijerena ny faneho-kevitra ataontsika hoe reo mpiara-miobonantoka sy reo firenena manana fifandraisana amintsika Maurice zao raha ny filazan'ny prime ministre mauriciana de tsy coup d'état io fa révolte populaire ray loha zay maly ihany koa de mifandimby ohatra ny raisin'ny prime ministre teny ny solitena amin'ny banque sy pirenena de vonona ny asa sy le zavatra mety ilaina volona européenne zay hoe misolitena firenena fito amby roapolo zay isan'ny mpamatsy vola atsika daholo zany rehetrarehetra zany mety tsy de lavitra n'izany tsony ngamba le resaka hoe reconnaissance fa mety tsy lazainy vava fotsiny fa raha ataontsika hoe ny fihetsika zay ataon'izy ireo de efa mizotra makany am'izany fa zay le fotsiny izy hoe isika ity zany anao inona moa zany efa voaresaka ambava ihany hoe zao fa hoe tena mizotra mandeha makany am'izay ve tsika izy le asa sy le dignina sy le famaritana rehetra le atao amin'ny fotoana ohatran'izao no mameantoka tsara ny olona zany ao anatin'izy tsy mivoana mitolona zay na hoe mivoana mitolona fa araka nambara teo hoe mbola misy ny mpaneho hevitra no ny azy tsy mbola misinta zany ao anatin'ny izy ireo na teo amin'le tsika hoe fanendrena olona na teo amin'le hoe mety tsy nahazo toerana koa ny sasany angamba aloha satria mieritreritsaka ny antony betsaka ny antony ohatra azo de hoe tsy nahazo toerana andao raisina ny antso manaraka aloha miaraba tompoko manao ne salama miaraba ny vahiny salama tompoko zahatra mainka zany zao eto amin'ity fireneny ity de voalohany indrindra aloha zao le jirama io mila lazainao teo tokony tapahana daholo ny contrat rehetrarehetra natao tamin'ny taloha anjaran'ny fanjakana no miteny hoe firy ny puissance installé firy ny puissance omenareo io puissance omenareo io teneny ny vidiny de rehefa hiditra ny fanjakana de tsara tsy hiditra ny fanjakana de tsara fa tsy tsika indray no te hanamboatra ny groupe ny zareo rehefa tsimbatra zareo io zany tena aingana mila aingana mihitsy io fa raha mivaovao mivoaka any amin'ny tambazotra any mitovy amin'ny budget ny fanjakana malagasy miposy ny jirama zay fanavadika io bombe de trésor zany tena mampatahotra be zany inona ana anakirainy
sotranao monsieur Ravelson Constant zay mainka fa rehefa tsy ataon'ny fanjakana maty zay a mampieritreritra izy faharoa manarakaraka an'izany zao a roay dolidolo ny mpiasainy vato sy amin'ny seranana anosy be reo ny tena passoir reo soloy ny gendarme soloy ny douane soloy ny team police fa raha vao tsy atao an'izany io fa mbola ndrindrindrina misy an'le société amaranty moa mampany kerablenge io e zay zany tokony atao voalohany any ko zay farafaratsy nanao zay a mba mitony le vahoaka aiza nisy olona vehivavy nanao taimbava ohatran'ireny tamin'ny télévision anankiray de aveo tavitaviko lasa hoe tafapritaka nefa sany laza hoe katao aratsahanareo gatrainy fa raha za tsy ao anatin'io fionambe pirenena io a de ahitinareo eto Madagasikara oranga zavatra mampatahotra zany a fahatelo raha mbola mahatratratra zao a ataovy na citoyen français aza ny président de ataovy ny extradition saotra tompoko